Sarony polisin'ny UIR na ilay antsotsika hoe unité d'intervention rapide ny arivan'ny fafito amby folo ny volana jona lasa teo ihany koa ny jiolahy iray isany tamin'ireo nanafika ny knappmady korondrano nafatesana olona iray moa ity fanafiana tao amin'ny knappmady ity. Jiolahy iray efa nikoroan'ny mpitandro ny filaminana nanomboka tamin'ny volana oktobra 2024 ny sarin'ny polisin'ny UIR na ny unité d'intervention rapide ny alarobia fafito amby folo ny volana jona teo. Efa nitadiavina nandritra ny fotoana maro ity jiolahy efa avy namita sazy ity. Ny aliny fahavalo amby roapolo oktobra ifony fasivy amby roapolo oktobra 2024 no nanaterahiny olon-dratsy ity sy ireo namany ny fanafiana ny orinasa knappmady mpanamboatra taratasy etsy Akorondrano raha ny nambaran'ny lehiben'ny polisy etsy Akorondrano ihany. Nandritra ny fanafiana nataony reto farany no namonoan'izy ireo mpiambina ity orinasa ity ka nitarika ny fahafatesany efa tratra ary efa nanefa ny saziny any amin'ny fonjany tsy afany namany miisa telo nanatanteraka ity fanafiana ity fa izy kosa izao vao tratra.